mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesina ho an'ny lehibe isika amin'ity alatsinainy ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny izao fotoana izao indray efatsika mandray ny hery avy aminy sy ny fahamarinana. Alohan'andelantsika ny amin'ny lesona an'io dia hivavaka isika. Rainay tsara indrindra izay any an-danitro, rainay miaran'i Jesosy Kristy ianao, misaotra anao izay fa mbola nomena izao fotoana izao indray ahafahanay mandray fahasoavanao. Mangataka aminao Tompo mba hamela ny fahatsoana sy ny heloka rehetra ary ihany koa handray anay toy ny zanako tokoa satria izany izahay aoka ny teninao izay ho raisinay anio any atonga anay hanana fanapahan-kevitra tsara, ahafahanay miroso aminao, ahafahanay mifoy ihany koa mitorimaso lalina ary ihany koa ahafahanay manao ny tsara mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesinantsika androany dia manao hoe arahaba ary mpanjakan'ny jiosy. Toy lesinantsika omaly izay voasoratra ao amin'ny Marika 10:20 ihany. Endry mpikapohana enjana no nampiasain'ny Romanina mba hanomanana ny mpifatotra ao amin'ny famonoana azy ho faty. Esorina manko ny fitafian'ilay mpifatotra dia avy eo izy fatorana amin'ny hazo anankiray dia avy eo kapohana amin'ny karavasy hoditra izay nasiana poti-taolana na ihany koa fitaratra na ihany koa vato kely sy fantsika. Rehefa avy nokapainy Jesosy dia nanolotra nanohy ihany koa ny fanalam-baraka azy ireo miaramila izay nampianjaketina ny famonoana azy ka nanafy azy lamba volomparasy sy nametraka satroka tsilo teo andohany ary nanarahaby azy ho mpanjakan'ny jiosy. Teo amin'ny lehilahy 200 hatramin'ny 100 teo eo ny andian'ny miaramila nanao an'izany. Hitan'ny mpamaky miharihary ny toe-javatra tena maneso ao amin'izany satria mpanjaka tokoa Jesosy ary manambara izany fahamarinana izany ny teny feno fanarabiana nataon'ireo miaramila. Fakatahaka maneso ny fomba fiaraban'ny miaramila ny Empereur Romanina no nataon'ireto mialamily reto. Hoy izy manao hoe arahaba ary kaisara Empereur. Nasehony tamin'izany ny fampitahanan-kolaka an'i Jesosy amin'ny Empereur. Nikapoka ny lohan'i Jesosy tamin'ny volotara ireo miaramila ary nandrora azy sy nandoaloka teo anatrehany tamin'ny fanajana tsy tena izy. Matoa-teny maneho fiverimberenana asa sy fitohizan'izany no ilazana an'ireo amin'ny teny Grika. Arak'izany dia namerimberany kapoka azy sy nandrora azy ary nandoaloka tamin'ny mpanarabiana teo anatrehan'izy ireo. Tamin'ny mpaningana tanteraka nefa no niatrehan'i Jesosy an'izany rehetra izany. Fomba iray mahazatra ny Romanina rehefa hamono ny mpifatotra amin'ny hazo fijaliana ny fanesorana ny fitafiana ka saina mitondra ny hazo fijaliana mitanjaka mihitsy azy mankany amin'ny toerana hamonoana azy izy. Natao izany mba tena nalabaranaka tanteraka n'ilay olona eo anatrehan'ny tany mamonina mihitsy izany. Voarara teo amin'ny jiosy anefa ny fitanjahana ampahibe maso. Ambaran'ny Matteo 10:12 fa noesoriny izy ireo mihitsy ny lamba volomparasy teo aminy ka nampitafiany azy indray ny fitafiany. Maneho izany fa misy fifanarana nataon'ny Romanina tamin'ny jiosy ihany tamin'io fotoana sy toerana io. Saina anie ny hevitra roa samihafa miseho eto nataon'ireo miaramila tamin'ny mpanarapi-rabiana ny fandohalena sy ny fiangovana tamin'i Jesosy, izany hoe mpanjaka kanefa Jesosy dia tena mpanjaka tokoa. Dia tsy hainy jiosy rery io fa mpanjakan'izy ireo koa azy izy io. Maro ny zavatra mety tsy ho voalaza ny tenintsika ankehitriny ilazana ny fankiriforiana sy ny fanjapy-rabiana sy ny fanalam-baraka nisy tamin'i Jesosy. Nefa oka tsy ho adinontsika mandrakariva fa niaritra ny gidiny ny zavatra rehetra Tompo no ny amiko no ny aminao. Fitiavany antsika no nanaovany ny rehetra ireny ka ninonina fanapahan-kevitrika ho raisintsika isan'andro dia aokany hanio taratra fa olom-bavonjy tokoa isika. Amen.
ianay tsara indrindra ao misaotranao izahay no ny amin'ny fitiavanao nisolovoana ho anay tokoa ianao niaritra ny gidy ny kapoka sy ny fanesoana ary ny fanalam-baraka raha tokony izahay no azon'izany. Tompo ampio izahay amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba hatsapan'izany lalina ka ahafahanay mifida ny lalana tsara. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.